Alléluia. Misy zavatra hitranga orinan'ity fotoam-bavaka ity. Misy zavatra hitranga orinan'ity séminaire ity a. Tsy miandry ny fiafaran'ity séminaire ity dia hanao zavatra Andriamanitra. Alléluia. Ary sekely ray koa ny vidiny varory indrony famarana. Qualité ana vary tsara zany a. Ombavahadiny Samaria aiza hoe azafady. Alléluia, alléluia, alléluia. Misy zavatra any ambavahadiny Tsentilisa any miverina ho azy ety aminao aty. Laza hoe ya. Andiny faharoa. Fanamaly ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitehena ny tanan'ny mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia hanao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova dia isy va izany zavatra izany. Aroy Elisa ho indro ho hitan'ny masonao indrindra zany nefa tsy mba hinananao. Wow. Ozy izy Elisa hoe rapitso a dia isy zavatra iovy eto amin'ny tanàna. Fa ozy izy lehilahy tena ny tanàn'ny mpanjaka hoe tsy possible zany na dia anokatra varavarakely ary anokatra varavarakely lanitra ary Andriamanitra. Satria tsy fantany ny atao fisokafany varavaran'ny lanitra. Dia tsy takany hoe rehefa misokatra io varavaran'ny lanitra io dia misy zavatra tsy takatra ny sain'olombelona ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisokafany varavaran'ny lanitra. Zany nanambarako aminao fa rehefa misokatra io lanitra io misy zavatra tsy ao anatin'ny kapasité an'olombelona, tsy ao anatin'ny kompétence an'olombelona ataon'Andriamanitra. Alléluia, alléluia, alléluia. Ianao ve resy lahatra fa rehefa misokatra ny lanitra mbola afaka miovy tantaranao io? Ianao ve resy lahatra fa rehefa misokatra ny lanitra dia mbola afaka miakatra io farim-piainanao io? Mbola afaka miakatra io fanomponao io? Mbola afaka miakatra io asanao io? Mbola afaka miakatra io businessnao io? Manonona fiakarana ho anao androany. Manonona fiakarana ho anao androany. Tika anao mba isan'izay mino eto androany a. Alléluia. Tsy takatra ty nitehena ny tanan'ny mpanjaka ty hoe grave be nge ny zava-miseho rehefa Andriamanitra no manokatra lanitra. Grave ho any zava-miseho. Alléluia. Ohatrany tsy reko tsara ianao mino an'izany. Grave ny zavatra hitranga eo. Manaova amainina mafy. Manaova amainina mafy. Misy olona eto androany a ho anatangan'Andriamanitra ny zavatra tsy eritreretiny sainy io ako. Ayayayayaya. Ayayayayaya. Ozy atao Antananarivo omaly. Misy olona tsy zatra nandray amina million maromaro ao anatin'ny vavaka sy fifadikanana 7 zoro ary ao anatin'ny fisokafany lanitra io hanomboka andray an'izay million maromaro zay ty olona io. Tiako mba hikorina aminao eto zay fahasoavany zay androany. Halleluja. Raha ny zavatra mitranga eo miditra eo am-pelatananao dia azo antoka fa mety afaka 10 taona any ianao faravaingany vao havita trano. Zany sa tsy zany? Raha karama isam-bolana no antenainao eo azo antoka fa elaela ianao vao havita trano. Fa tsika sady miasa no manokatra lanitra. Tsy reko ny amainina anao. Azoko antoka fa aingana dia aingana ny fahavitaonao zavatra amin'ity andray mitoraka ity. Ary misy zavatra nirinao nandritry ny 3 taona tsy fantatro fa zay napetraka-Andriamanitra eto am-bavako. Nirinao nandritry ny 3 taona. Ty 2026 ty no atateraka azy. Ty 2026 ty no atateraka azy. Halleluja. Lazao hoe ya. Lazao hoe ya. Ny zavatra angatahako aminao ny lesona ampitaiko aminao voalohany androany. Lazao hoe tsara ny tompo. Alléluia. Ny zavatra angatahako aminao androany a dia andray an'ity lesona voalohany ity. Sahy manao zavatra sy manao dingana amin'ity taona ity.
esory amin'izay ilay fieritreretana negatif rehefa maheno tenin'Andriamanitra. Alleluia. Baiboly dia milaza hoe miovà fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Tadidio fa raha nentina atao mifanano voninahitra ianao zany dia tsy maintsy apetraka Andriamanitra amin'ny voninahitra. Halleluja. Manaraka ny zavatra trangan'Andriamanitra atao anatin'ity fiangonana ity ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Zay ny tokony lozika hitranga eo amin'ny fiainanao. Rehefa ovain'Andriamanitra ny atao fanompona dia miova koa ianao raha lasana malala. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, satsy amen. Ianao ve tsy tonga saina hoe maro ny fiangonana azonao idirana teto Mahajanga fa manino ianao ny atao fanano voninahitra. Fa maninona fantanina mety sarotra katao tsy inona nitako tamin'ny tele sendra mba hitako tao mihitsy ny fitarian'ny tompo. Marina daholo zany zavatra resanao zany. Fa apiko kely izy androany ny antony dia zao mila voninahitra io fiainanao io. Ny olona afaka tsy manome voninahitra anao, ny olona afaka manamavo ny fiainanao teo aloha teo, fa rehefa Andriamanitra no manokatra lanitra hanome voninahitra anao. Ayayayayaya. Misy olona ny eno tsara zafady. Misy olona ny tsy anaovany 11 service, tsy anaovany anjely service. Fa misy olona tonga eto manomboka androany hanokatra lanitra Andriamanitra dia midina ny anjely anao service eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Misy olona eno tsara ho karakarain'ny olona fotsiny izy dia manakarama olona ray amina million higarde azy, hisekirize azy. Ny karakarain'ny olona tsy hoe ratsy akory reny. Tady olona maro samihafa izy afa-po azy eo amin'ny fiainana, manakarama olona itseroa. Fa misy olona eto androany afaka mahazo ny zavatra izay ilainy, afaka mahazo ny fiadanana izay ilainy, afaka mahazo ny fitsarana izay ilainy. Rehefa Andriamanitra mandotsaka ny anjeliny hikarakara aminao. Halleluja. Sahy fotsiny manao dingana. Amen, satsy amen. Ny problème ianao mora ametrahan'ny satana fanahina indraindray. Za zao tamin'ny hidina taty dia misy fiahoeniko hoe aza mandeha amin'ilay tobia coopérative mahazatra anao fa mandehana coopérative hafa. Dia feo avay za rova zany Andriamanitra. Rehefa avy eo anandinika inona moa tsy andehanako amin'ilay coopérative mahazatra. Dia ozy izy le feo hoe isy zavatra hitranga aminao eny an-dalana eny. Fa lasa foana le bebelo kely ty. Zaho andeha amin'ny coopérative mahazatra ao eo. Fa melohan'ny andehanako efa misy anjely miservirana eny an-dalana eny. Zay loza rehetra eritreretinareo atranga eny, spanina ho atranga eny tsy mahazo azy any. Halleluja. Hitanao misy fotoana ianao mandray feo negatif ohatr'izany rehefa hanao zavatra ngezabe anankiray. Raha zavatra kelikely ny ataonao tsy misy feo manohatra n'iny eninao. Fa raha vao manomboka zavatra fantatry satana fa ampiovany fiainanao mihitsy io zavatra ataonao io, dia manomboka asiny manenjika anao, asiny sakana ianao, asiny problème ianao. Fa androany tahiteny aminao manapa-hevitra sahy manao dingana goavana. Ayayayayayayayaya. Sahy manao dingana goavana. Halleluja. Sahy manao dingana goavana fa tsy atonona anao itoerana nisy anao maly io. Tsy atonona anao io mba apetrao anatinao amin'izay ny fanirina mba havita trano vaty eto Mahajanga. Mba apetrao anatinao amin'izay ny fanirina mba havita trano ampanofa trano eto Mahajanga. Fanirina anana bajaty fa tsy hitaingina foana. Teneniny akaikinao za io maniry anana bajaty fa tsy hitaingina foana hoe mba miantso par téléphone fotsiny ianao mba amin'ilay chauffeur anao. Andeha kely arianana fa mba alaivo kely eto fa maromaro ny korsako. Halleluja. Afaka mitranga eo amin'ny fiainanao nge zany zavatra zany e. Mila matoko fotsiny ianao, mila mametraka ny principe anao. Non, mila mametraka ny vision anao fotsiny ianao amin'ity taona ity. Fa tsy mifarany ity taona ity raha tsy misy zavatra ngezabe mipoka eo amin'ny fiainanao eo. Teneniny eo akaikinao asian'Andriamanitra prolongation ity taona ity raha vao tsy tanteraka le fanirinao e. Ty lehilahy ty tsy natakatra hoe manahoany zany lanitra zany rehefa misokatra. Fa Elisa kosa natakatra.
hoy hitanao eo ny zavatra miseho rehefa misokatra io lanitra eo. Aeny fotsiny sofinao fa tsy hihinana, tsy sitraka an'izany. Fa ozy izy le boka EFATA rehefa avy eo. Zaho ozy izy reko ozy izy fa misy olona miteny ohatr'izao. Satria le rahalahy anankiray io ozy izy tsy mino fa andao ataontsika le action. Alléluia. Alléluia. Eno tsara ny riska ny raisiny teneny akaikinao hoe ity fiainana ity mila riska hoe ha. Manaova amainina mafy. Ity ato amin'ny fivavahana ity zany tsy mila olona kanosa satria tsy mena ny fanahy ositsika ato fa fanahy mahery. Alléluia. Ny olona tsy manana riska zany dia mana-pirofo ohatrany tehiteny zany hoe tsy misy Andriamanitra ao anatiny. Maheno avy ianao azafady. Tamin'izany fotoana zany ange tsy nisy fitondrana matanjaka ohatran'ny fitondran'ny Farao puissant zany na amin'ny ao anatin'ny miaramila na tao anatin'ny ara-toe-karena na inona. Fa tao anatin'ny zanak'Israely zay nandevozon'ny Farao tao tsy nisy olona nanana riska mihitsy hanohatra n'io zavatra tsy mety eo. Maheno avy ianao azafady. Dia tsy maintsy nitady olona avy any ivelany mihitsy Farao. Azafady Andriamanitra hanohatra ny Farao hitarika ny zanak'Israely hivoaka tao amin'ilay toerana tsy misy azy. Te hilaza aminao androany inoko fa ariangaviko mba ianao le olona anankiray hitsangana hanohatra ny tsy mety nandritra ny famianao rehetrarehetra ny taona ny fandimby rehetra. Ayayayayayaya. Halleluja. Ny famianao rehetra tsisy tafavoaka tany an-dafy ianao no manomboka manohatra an'izany. Ny famianao rehetra tsy nisy lasa grossiste teto Mahajanga fa ianao manomboka manohatra an'izany. Halleluja. Halleluja. Ny famianao mety tsisy nampianajanaka tany ampitan-dranomasina fa ianao no manomboka mamakilay an'izany. Lazao ny tenanao hoe zany no mamakilay ny zavatra tsy vita amin'ny fianakaviako. Lazao tsara ny tenanao zany no mamakilay ny zavatra tsy vita amin'ny fianakaviako. Manaova amainina mafy. Manaova amainina mafy. Jereo reto olona reto EFATA izy boky zany. Raha jerena amin'ny fiainana dia ohatrany hoe mavomavo. Raha jerena amin'ny fiainana dia ohatrany hoe tsy vita ninina. Raha jerena amin'ny fiainana dia ohatrany hoe marron tsy fantatro izay couleur ny zareo teo. Fa ozy izy Andriamanitra, ozy izy zareo hoe nisy lehilahin'Andriamanitra niteny tao fa hanao zavatra hoy ny Andriamanitra rahampitso. Halleluja. Ny fahaizanao manararaotra ny opportunité hitondrany lehilahin'Andriamanitra anao dia hahatonga ny fiainanao iova amin'ny fomba tsy takatra saina. Halleluja. Rehefa misy opportunité apetrak'Andriamanitra na vision à l'opportunité omen'Andriamanitra any lehilahin'Andriamanitra dia mahaiza manararaotra ao anatiny eny. Mahaiza manararaotra ao anatiny eny. Mahaiza manararaotra ao anatiny eny. Lazao ny akaikinao ianao tonga androany mila tonga rapitso hoe amainina sa tsy amainina. Manaova amainina maresy lahatra tsara. Halleluja. Aza velan'ny olona ny velany mihitsy. Aza velan'ny olona mandeha ny feo an'ny lehilahin'Andriamanitra mihitsy. Miala tsiny ohatrany hoe mandeha amin'ilay télé na mandeha sport no hiazakazaka indray. Fa ianao efa teto foana iny tokony hiazakazaka voalohany. Opportunité le izy manko indraindray ohatrany hoe fa mahazatra hoe misy hetsika indray eo am-piangonana. Fa ny loha hevitra goavana hitondran'Andriamanitra ny lehilahy ohatr'izao tena miteny anao mampiova zavatra io. Tena miteny anao mampiova zavatra io. Halleluja. Eto zany teneniko anao manomboka androany misy lanitra tsy maintsy misokatra eto. Halleluja. Lazao ny eo akaikinao ianao mila miriska manao dingana fotsiny hoe ny ilaina manomboka androany. Manaova amainina mafy. Afaka délimitenao amin'izay ve ny sainao io manomboka androany. Afaka délimitenao amin'izay ve ny tahotrao io manomboka androany. Ianao tsy karaha ianao tsara azafady. Ianao io olona manana an Jesosy. Manana n'iza hoe zany Jesosy zany dia Jesosy ny voninahitra. Na dia ohatrany tsy tato ny olona ary ny tenen'izany indray ny antony ivavahanareo mila voninahitra.
non zay mila voninahitra fa tsy voninahitra avy amin'olo fa voninahitra avy amin'Andriamanitra. Halleloja. Iza ny tadiavinao ikorisa amin'ny tany eo foana, tenenina eo akaikinao iza ny tadiavinao ikorisa amin'ny tany eo foana hoe reny olona manakana anao tsy azoto hivavaka reny tiany ikorisa amin'ny tany ianao ny dikan'ireny. Tiany ikorisa amin'ny tany ianao satria manomboka mivavaka ianao dia manomboka hita ohatra miova, ohatra miova, ohatra miova, ohatra miova, ohatra tsy mahenao mainina mihitsy aho zany, ohatra miova, ohatra miova. Aza manaiky raha tsy tonga any faratapony amin'ity taon'ity. Halleloja, halleloja. Tsy maintsy mampiova anao ty fivavahany ty. Ny kahanao sy ny situation anao tsy manana fanapahan-kevitra farany amin'ny fiainanao zany, indrindrindrindra fa ny devoly sy ny mpamosavy tsy manana fanapahan-kevitra farany amin'ny fiainanao zany, fa Andriamanitra no manana fanapahan-kevitra farany amin'ny fiainanao. Halleloja, halleloja. Mba takatra ao ve ny fanapahan-kevitra amin'Andriamanitra aminao io? Tsy le ho any an-danitra fotsiny, fa le anaka atao mihitsy eto. Halleloja, halleloja, halleloja. Manaova mainina mafy. Aza faly fotsiny hoe tonga ao am-piangonana dia tsy eritreritry io, fa rehefa isaky makaty am-piangonana dia eritreretra hoe misy événement indray ao androany hampiovany fiainako, misy trangan-javatra indray ao androany hampiovany fiainako, misy fahefan'Andriamanitra indray ao hampiovany fiainako. Halleloja. Vao nanao dingana fotsiny izy EFATA reto dia niseho ny zavatra, dia reny eo akaikinao niseho le raha hoe halleloja. Vao nanao dingana fotsiny ianao vao manomboka départ, Andriamanitra efa miasa any ambadika any. Manaova mainina mafy. Vao nanao dingana fotsiny izy EFATA dia hozy izy ny Baiboly hoe nandefan'Andriamanitra feo tao amin'ny tobony Siriana. Nandefan'Andriamanitra ina hoe halleloja, halleloja. Androany hivavaka tsika eto androany, raha feo avy amin'ny devoly na feo avy amin'olona nanozonana ny fiainanao, feo avy amin'Andriamanitra koa no anakanan'Andriamanitra ny loza rehetra tsy ho tanteraka eo aminao, ary feo avy amin'Andriamanitra no ho tonga any amin'ireo zavatra ao ny feheziny Satana rehetra. Tsy mety mampody eo ny vadinao inge Satana no mifehy azy. Allô? Teneny eo akaikinao lasa silence tampoka ianao zany. Tsy mety mampamokatra n'io asanao io, Satana no manome feo azy no miteny an'le asanao. Tsy mahazo mamokatra ho any aniny ianao. Tsy mety mampody eo ny vadinao io zany, tsy ianao kory ny tsy manja. Eo akaikinao raha fijerenao io manja mihitsy. Fa Satana mihitsy no mifeny sainy any, manisy fifezana ny sainy. Fa ny zavatra mahafinaritra androany no ny feo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny antsoantsontsika eto, zay zavatra rehetra ny feheziny fahavalo miboraka daholo miverina eo am-pelantananao. Miboraka miverina eo am-pelantananao. Manaova mainina mafy. Zay nilazako an'Andriamanitra tamin'ny alalako teo hoe misy karazan-javatra tsy nety vitanao, tsy voatsanganao nandritra ny 3 taona, satria nanomboka potika ny ara-bolanao tamin'ny 3 taona lasa, tamin'ny herintaona sy tapany lasa, nanomboka rava ny ara-bolanao le anangananao zavatra mihitsy ny rava dia tsy mety verina eo aminao. Fa aza matahotra na mivato-po fa ao anatin'ity seminaire ty zay rava rehetra teo aminao, miverina, 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 miverina. La ya 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 ya.